Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina na rakotina valina maholy. Ampifariana no iarabanantsika tratra ity alarobia 17 ny volana aogositra ity. Ny mofinaina izay voalahatra hoantsika ary afaka malala dia ny bokin'ny Daniela. Daniela toko 10, Daniela toko 10, andininy 17 ka hatramin'ny andininy 1 amin'ny toko 112. Daniela toko 10, andininy 1, andininy 19 ka hatramin'ny andininy 1 amin'ny toko 112 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy indray nanana endrik'olona, nanana indray koa dia nampahery ahy ka nanao hoe aza matahotra ilay malala indrindra, fiadanana eo anao, mahireza eny mahireza. Ary rehefa niteny tamiko izy dia niahery aoka nanao hoe aoka hiteny ianao tompoko satria efa nampahery ahy. Dia hoy izy, mo fantatrao va ny haviako aty aminao? Ankehitriny dia hiverina hiady amin'ny Andriamanitra Persia aho, ary rehefa mivoaka dia indro avy ny andrinan'i Grisy, fa ambarako aminao izay voasoratra ao amin'ny soratra marina. Nefa tsy misy miara-misikina amiko no hitrareo afa-tsy Mikaela andrinanareo. Fa tamin'ny taona voalohany antsakan'i Dariosy Mediana dia nitsangana hampahery sy hanatanjaka azy aho. Ray masonao, manomasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tapany 7 amin'ny andininy 7:10. Ary rehefa niteny tamiko izy dia niahery aho ka nanao hoe aoka hiteny ianao tompoko satria efa nampahery aho. Raha maka ity bokin'ny Daniela toko 10 ity isika ary avako dia ahita fa mety ho ketraka ny mpanompon'Andriamanitra. Ny mpanompon'Andriamanitra mety ho ketraka. Mety misy fotoana ilan'ny mpanompon'Andriamanitra fampaherezana. Tsy hoe rehefa mpanompon'Andriamanitra akory dia tsy mila fampaherezana fa mpampahery mandrakariva. Zava-dehibe amin'ny fotoana maro ny hoe mpampahery isika. Fa indraindray lalovana koa isika mety ho zavatsarotra ka mila fampaherezana. Amin'ity bokin'ny Daniela toko 10 ity dia marina izany mihitsy fa i Daniela eto dia mangozoozo amin'ny andininy 10, mangozoozo ary mila fampaherezana. Daniela fantatsika na atao hoe Beltesazara moa ny hamantaran'ny bokin'ny Daniela azy, dia nandalo zavatsarotra maro isan-karazany. Nefa olon'ny vavaka, olon'ny finoana Daniela, saingy izao mila fampaherezana. Na izay matanjaka indrindra amintsika ary, rehefa tojo ny fizaham-toetra mamay dia mila fampaherezana. Jesosy aza moa fantatsika Andriamanitra, olombelona koa nefa Andriamanitra. Nitalao ny vavaka tao amin'ny Getsemani, mila fampaherezana. Ary nitondra manokana any Petera sy Jakoba ary Jaona mba hampahery azy, mba hiara hivavaka aminy. Saingy indrisy moa fa kay tsisy fampaherezana azo antenaina amin'ny olombelona ka dia resy tory izy telo lahy. Ay tsisy fampaherezana azo ny olombelona omena an'Andriamanitra. Kay tsisy fampaherezana azo ny olombelona omena an'i Jesosy, fa tsy maintsy ho irery ihany Jesosy. Fa dia noentina fotsiny izy telo ny rahalahy ka dia resy tory izy. Tsy nahatakatra akory izay olan'i Jesosy izy. Ahoana moa no hahatakarany izy telo lahy ny olan'i Jesosy? Jesosy Andriamanitra izy olombelona. Fa tiany ny Saotra Masina lazaina ny hoe irery Jesosy na dia ireo akaiky azy ary dia tsy afaka nampahery azy. Ary Jesosy aza moa zany maika fa isika. Iza isika ny tsy ila fampaherezana? Iza isika ny amin'ny fotoana lalovantsika indraindray tsy mba handalo fahaketrahana, tsy mba mety handalo fahakiviana, tsy mety mba handalo zava-manahirana. Dia eto amin'ity bokin'ny Daniela ity afaka malala dia inona ny faherezana andrasan'ny mpanompon'Andriamanitra? Iza ny mpampahery ny mpanompon'Andriamanitra? Toy ny filazany azy manao hoe ny tenin'Andriamanitra ny mampahery ny mpanompon'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra. Io tenin'Andriamanitra io afaka malala dia mamerina antsika amin'ny fampaherezana. Ny tenin'Andriamanitra izay vakiantsika, renesitsika, iraitsika
io tenin'Andriamanitra io dia mampahery antsika. Rehefa tonga rehefa manatrika asa sy fampaherezana ianao na rehefa mentoroteny ianao na rehefa manatrika fitaom-pavanao de zao saika tenin'Andriamanitra no miverimberina, tenin'Andriamanitra no omenanao satria ny tenin'Andriamanitra no mampahery. Hoy ary Daniely eto manao hoe efa niteny tamikany ianao na efa niteny tamikany izy dia ahery aho fa aoka hiteny ihany ianao tompoko. Rehavako rehefa mampahery olona isika dia ny zavatra voalohany hoentintsika mampahery olona dia ny tenin'Andriamanitra. Indraindray betsaka ireo karazan'olona tsy mahay mampahery. Atao hoe mandeha mamanga marary izy na takizany de zao tsy mitondra tenin'Andriamanitra alohan'izay mety ho dinidinika fa karazany zavatra mety ho mahakivy indray arandrandray. Misy mamanga olona marary sanatria mamangy olona dia ny olona maty ny tantarainy hoe nisy olona voanio aretinao mihitsy tena nisy ohatran'io fa maty izy hoa. Nisy olona hoa tena voanio aretin'io fa nga de sitrany. Nisy olona nalovana ohatr'izao fa zao nampalahelo fa tena maty izy. Indraindray misy olona ampaherezana ho tahaka izany de zao tsy zavatra tsy mampiorina azy amin'ny finoana no entina fa indraindray tantara mety tantara anganoriana na tantara zava-misy saingy zao tsy mampahery azy. De tena nisy olona tary de zao de nisy olona ohatr'izao fantatra ohatr'izao namako fa zao nanana fa de maty izy de simba de tsy zany no antsoiny hoe fampaherezana ny avako. Ny fampaherezana de zao enao mitondra ny tenin'Andriamanitra, mampahery ilay olona hiverinao amin'Andriamanitra. Ary rehefa renin'le olona ny teny zay teneninao fa mampahery azy de mbola mangetaeta iaino anao ndray izy io teneniny io. Izy manao hoe efa nampahery ainao de mbola ampaherezo ihany aho. Ny teny zay entintsika mampahery avako malala de zao manjary mangetaeta iny ny olona ka tiany mbola hitenenanao ihany satry nosamboriny eo amin'ny vavanao iteny fampaherezana io rehefa teny anatin'ny ady sarotry noho zany ry avako malala. Ny teny mampahery de ny tenin'Andriamanitra. Ny teny mampahery de ny teny zay hitantsika eo amin'ny soratra masina io. Noho zany mety eza ho mpampahery olona. Mety eza ho mpampahery olona fa aza ho isan'izay mampiasa teny mirakitra fanakiviana indrindra rehefa olona ao anaty ady sarotra de zao aza fahakiviana aza tantara mahakivy azy na koa hoe tantara mampiala azy amin'ny finoana na resaka mampiala azy amin'ny finoana na resaka mampiala azy amin'ny fahatokinan'Andriamanitra na resaka mampiala azy amin'ny fahatokinany ny fianakaviana na ny mpiarabelona no resantsika fa resaka mampiorina azy eo amin'Andriamanitra, mampiorina azy amin'ny fitiavana, mampiorina azy amin'ny asa soa satria zay no antsoiny hoe fampaherezana. Famererana ny fiainan'le olona amin'ny laony amin'ny tsaratsara kokoa zay no antsoiny hoe fampaherezana. Zany rehefa malala inona no entina mampahery? Ny tenin'Andriamanitra ny fitaovana entina mampahery. Fa ny faharoa de zao, iza mampahery ny mpanompon'Andriamanitra? Andriamanitra mampahery azy. Andriamanitra mampahery ny mpanompon'Andriamanitra, fitaovana ataon'Andriamanitra daholo ny olombelona mba hoentiny mampahery antsika. Andriamanitra no mampahery ny mpanompon'Andriamanitra ao anatin'ny mety ho zava-manahirana. Hitantsika i Jesoa tao anatin'ny vanim-potoana sarotra teo amin'ny sahan'ny Getsemane. Jesoa ny teny manao hoe esory amiko ty kapoaka ty nefa aoka tsy ny sitrapoko ny atao fa ny anao. De iny filazantsara azy hoe de nisy anjeliny tompo tonga nampahery azy. Rehavako malala ny Andriamanitra tsika, Andriamanitra mampahery antsika ao anatin'ny krizy, ao anatin'ny zavatsarotra. Eo ny tena isehoan'Andriamanitra. Ho Andriamanitra tia antsika. Marina fa nisehoan'Andriamanitra ho tia antsika de manome antsika fitahiana, fahasalamana, heri-tanjaka. Zay ny isehoan'Andriamanitra ho Andriamanitra mpikarakara sy mpamelona antsika. Fa mihoatra lavitra noho zany, Andriamanitra dia mampahery antsika indrindra ao anatin'ny ady sarotra, indrindra ao anatin'ny fotoana zay ilantsika toana. Fotoana inona moa no fotoana tena ilantsika toana ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra? Raha mijery tsara ity faminanian'i Daniely antsika dia tany amin'ny fahababoana ny zanak'Israely. Ary dia mitondra ny mafy. Toana ara-pananta diavin'i Daniely eto satria firenena mpanompo sampy ny misy azy. Toana ara-pananta diaviny satria tsapany ihany ny herisetra izay nalovany zanak'Israely tamin'ny vanim-potoana ao amin'ny bokin'i Daniely io.
ny zava-manahirana ny sedrainy, ny zavatsarotra ny sedrainy, ny latoany Danila, ny fantrano ny mpiray tanindrazana aminy, ny herisetra natao taminy, izy lavitra ny tempolin'Andriamanitra, izy toy ny lavitra n'Andriamanitra, indrindra ny ady am-pananatrehany teny hoe natrehan'ny fiarahamonina zay nisy azy teny hoe nafoin'Andriamanitra izahay, navelan'Andriamanitra ho babo izahay, navelan'Andriamanitra ho zon'ny ny fanenjena sy ny fankalan'ny mpiarabelona izahay, any ka nanana ady am-panahy Danila. Ary mety mandalo an'izany ny mpanompon'Andriamanitra, mety mandalo an'izany hoe tsy hoe irery ihany, satria hitantsika amin'ny 9:9 maha irery an'i Danila eto hoe izaho rery sisa tsy nisy heritsony taty amiko, navelan'ny olona irery 9:7-8 ahitantsika ny maha irery azy, fa tsy izay maha irery an'i Danila izay ihany hoe ny lantoana fa noho ny fahatsapany hoe to ny mpiarabelona aminy miaritra ny mafy, ny mpiarabelona aminy miaritra fangiry firiana, ny mpiarabelona aminy dia ny mpiray tanindrazana aminy tazany mijaly, tazany ho mangiry firy, mila famonjena ka tsy ady tsaina ihany ny tao amin'ny Danila fa ady aram-panahy de nila tohany izy ny manohana amintsika amin'ny ady am-panahintsika. De eto ny bokin'ny Danila de manao hoe Andriamanitra ny manohana ny mpanompon'Andriamanitra. Ny olombelona mantsy afaka malala fitaovana ihany, ny olombelona mety miova, ny olombelona mety mandatsa, ny olombelona mety manana faharetana, na de tianao azy izy mety tsy mahavita mampahery anao amin'ny fotoana rehetra, fa Andriamanitra ny mpampahery anao. Andriamanitra mahafantatra ny zavatra lalofantsika, ary Andriamanitra mahita ireny ka mampitraka, mampiorona, mampaherentsika. Fiasana avokoa zany sika rehetra. Rehefa mampahery olona isika de tsy hanao akory ny fampaherezana fa an'Andriamanitra. Ary rehefa hampahereziny olona isika, mandray fampaherezana de tsy haniny mpampahery iny akory le fampaherezana fa an'Andriamanitra. Fa fiasana avokoa zany rehetra zany. Teako malala amin'izao alarobia izao de enganehanao atsiaro fa manan'Andriamanitra mpampahery, manan'Andriamanitra eo akaikinao, ary ny tenin'Andriamanitra de teny fampaherezana ho anao ho indrindra izy, manao hoe aza matahotra ry malala indrindra, fiadanana aneo anao, mahirisa eny mahirisa. Ivavaka sika tompo ampizarao anay zao ny amin'ny teny zay entinao mampahery anay, fa ny soratra ao masina ny teninao de teny mpampahery, teninao de teny mitondra fiadanana, ny teninao de teny mampatsiaro anay fa Andriamanitra mampahery anay ianao ary maniraka mandrakariva mpiray tampo ara-panahy aminay, mampahery anay, mampitraka anay, tao aminao zay hatsiaro fa teny mamy ny teninao ho fampaherezana anay. Da io ny tontolo andronay anio Jesoa, tontolo andro ampaherezanay ny hafa, tontolo andro ahatsapanay ny famindramponao, ataovy fiasan'ny fampaherezana izahay, ataovy mahay mampahery zay Tompo, ataovy mahay mampitraka, ataovy mahay mampionona, ataovy mahay mampifaly ireo zay mila tohana avy aminay. Ny fampaherezana Tompo de asanao Andriamanitra, koa dia meteza ametraka ireny teny ireny eo am-bavanay mba ho zanakao mpampahery zahay. Da io ny asanay tsirairay avy, da io ny tokantranonay, da io ny fiangonana misy anay, da io ny mpiray tamin-drazana aminay Jesoa, manjaka ny fampaherezanao ary hanapaka betsaka tomponay ny fiadanana sy ny fifaliana. Eo anay ny fahasalamana heri-tanjaka, ataovy azonay antoka, fa eo ankilanay ianao, miai ny vavaka. Saotra Jesoa. Amen.